Miarabanao ry namako malala manaraka izao fandarana izao. Misaotra anao, mankasitraka anao, manokana fotoana sy ny vola mba hahafahana manaraka izao taridalana, ho fampiraisana, fampahirezana antsika izao. Tafody ao an-trano indray, zay no lohahevitra androany. Korintiana voalohany toko fa 5:20, 5:20 manao hoe fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy amin'ny filarany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany. Tahaka ny nahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahafahan'ny olona rehetra ho velona ao amin'ny Kristy ihany koa. Kristy no santatra, dia rehefa avy eo izay ao amin'ny Kristy. Santatra manahoana moa e? Santatry ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko fa 5:20 manomboka amin'ny 9 fa 70 ka hatramin'ny 1:50 dia misy fanambarana mezinezina mahakasika ny amin'ny hoe fahafatesana ny fitsanganana amin'ny maty. Ozy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao manao hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ny faratampo ny fivavahana kristianina dia fiainana mandrakizay famonjena, ka amin'ny alalan'ny Kristy no azontsika ny famonjena eto an-tany. Romanina toko 7:17, Romanina toko 5:17 dia manao hoe fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Izany hoe raha mbola lehilahy sy vehivavy nandalo teto amin'ity planeta tany ity dia tsy maintsy hiara ny fahafatesana, tsy maintsy hiditra ny embazana. Kanefa tsy izay no zava-dehibe, fa ny zava-dehibe ao ambadika izay dia izao ilay fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty no antoka ao antsika fa na sanatria aza mety handalo fahafatesana isika dia isy ny fitsanganana amin'ny maty. Ary izay fitsanganana amin'ny maty izay ivoaka avy eo am-pasana ny lehilahy sy vehivavy natoky an'i Kristy rehefa ampanenona ny trompetran'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko fa 5:20 ampanenona ny trompetran'Andriamanitra. Tesaloniana voalohany toko 4:4-5 idina avy any an-danitra ny tompo amin'ny feon'arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana. Ka izao ny toetrantsika rehefa mivoaka avy eo amin'ny fasana isika dia mitovy amin'sika izay miditra tao am-pasana ihany. Mitovy zany ny vatantenantsika niditra tao am-pasana. Dia amin'izay fotoana izay dia rehefa velona isika, ahoana ozy ny ambaran'ny sokatra masina, Korintiana voalohany toko fa 5:20, ovana isika ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana, ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahaloma. Ovan'Andriamanitra ao anatin'ny ray ny mpimaso isika anana ny toetena ny lehilahy sy vehivavy ranjanana. Izay ilay fanovana ataon'Andriamanitra amintsika. Mety ho nitoetrantsika tamin'ny maty, nitsangana avy eo amin'ny fasana, fa amin'izay fotoana izay kosa dia hitafy ny tsy fahalovana sy ny tsy fahafatesana intsony isika. Ireo miketroketrotra, ireo ratra, olatra, vokatry ny ratra nazo antsika tandindo ny fahotana dia ho tsofin'Andriamanitra ny fofonay ny vavany indre mandeha dia tsy hisy intsony ireny fahasembanana endriky ny fahotana rehetra ireny. Navela tao am-pasana ny kilema rehetra sy ny fahasembanana, ny sampitsampina rehetra, tafaverina amintsika amin'ilay toerana izay tena tian'Andriamanitra ametrahana azy isika hatrany amboloany tsy mbola nidirany fahotana. Iaona ilay Adama voalohany sy ilay Adama faharoa. Iza moa ilay Adama voalohany? I Adama razambentsika vadiny Eva, ary iza ilay Adama faharoa? Jesosy Kristy, izay tsy mbola nifankahita hatramin'izay izy ireo. I Adama zany tsy mbola nahita ny tarehin'i Jesosy, fa Jesosy efa nahafantatra ny tarehin'i Adama satria Jesosy ny mpamorona azy. Iaona izy rahalahy mianaka ireo amin'izay fotoana izay manatro maso ny fivoriana ny anjely rehetra, ary ireo anjely izay nitomany sy ny gogogo satria lavo i Adama tamin'ny fahiny, fa ankehitriny kosa hifanatry tava ho faly miramirana. I Adama ilay novonjena tamin'ny alalan'ny tandindon'ilay zanak'ondro ny vonoan'Andriamanitra,
izay nanankonana ny enany nienatra ny adama sy eva. Io manko loha hevitra anankiray koa io, iny ondro ny vonoan'andriamanitra iny, biby ny vonoan'andriamanitra ka ny odiny a de nanafina ny adama sy eva. Iny ny tandindony famonjena atolotr'andriamanitra ny adama sy eva. Misy milaza manko hoe i adama sy eva mety tsy ho vavonjy. Tsia, tena eona amin'ny adama sy eva any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao tsika, satria ilay biby ny vonoana izay nandrakofana ny adama sy eva de tandindony ny fanamarinana, ny famelan-keloka nomen'andriamanitra azy. Tahaka ny hafatesan'ny olona iray ao amin'ny adama, aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy araka ny filarana, misy filarana zany. Kristy no santatra natsangana tamin'ny maty, de izay rehetra ao amin'ny Kristy. Inona ny fanapa-kevitra raisitsika androany, anapa-kevitra hiaraka amin'ny Kristy, ho tafaray amin'ny Kristy, avelan'ny Kristy ny elo, ka na sanatria azy andalo fahafatesana isika amin'ny maha-olombelona mpanontatsika, azo antoka ny fiainana mandrakizay, isy ny fitsanganana amin'ny maty, ka ianao izaho raha sanatria andalo fahafatesana atsangana amin'ny maty, ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka amintsika rehetra. Hivavaka isika. Sotranao zay Jesosy eo fa teny fikasana lehibe mamelombelona, manome fifaliana no nomenao androany, ka na de sanatria aza hiatra am'izao tena naisinofinay izao ny fahafatesana, ho avy ny fotoana atsangana amin'ny maty. Tehirizo am'izany zahay Tompo, ary ataovy mahatoky amin'ny fanarananao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.